miara-miasa isika amin'ity ariva ity fiaonana izay eo amin'ireo kandida izay hifaninana amin'ny filoham-pirenena eto Madagasikara, filoham-pirenena voalohany ao anatin'ny repoblika faefatra ny vahiny amin'ity androany ity ato amin'ny akaviako ato Andriamatoa Radabitson Andriaparany Benjamin natolotry ny antoko FFF na ny firaisam-pirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana. Ny ato amin'ny akavanako ato kosa Andriamatoa Ajo Andrianena Arvelo natolotry ny malagasy miara miainga izy mirahalahy ireo no uvahiny ifampitafa amin'ireo vahoaka izay lina tia fantatra ny mety ho fandaharanasany raha ka tonga eo amin'ny toerany filohan'ny firenena ny ray amin'izy mirahalahy ireo. Miarabanareo mirahalahy ny televiziona malagasy sy ny anita amin'izao ariva izao. Faly miarabanareo ary indrindra faly miarahaba ny havana mpiray-tandrazana rehetra manaraka izao fandarana izao. Miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny fandahaka ny televiziona malagasy ary miaraba ny tompon'andraikitra rehetrarehetra atao amin'ny televiziona malagasy ihany koa. Ny loha hevitra ifampidiny antsika amin'ity androany ity dia ny fandaharan'asa ho atolotrareo ny vahoaka malagasy rehefa tonga ny fotoana ka ny ray aminareo mirahalahy ireo no filoham-pirenena eto Madagasikara ao anatin'ny repoblika faefatra. 10 minitra ny anjaran'ny kandida isany fa saingy ataotsika zaraitsika ilay izy amin'ny voalohany aloha dia samy iteny 10 minitra na ny andaniny na ny ankilany momba izay fandaharan'asa izay rehefa avy eo isika hiditra ao anatiny mety famelabelarana misimisy kokoa momba izay fandaharan'asa ho atolotrareo ny vahoaka malagasy manaraka ny televiziona malagasy amin'izao ariva izao. Atomboka ato amin'ny Andriamatoa Ajo Andrianena Arvelo ngamba aloha ny fantanina voalohany raha tany ka tonga eo amin'ny toerana ho filoham-pirenena ianao filoham-pirenena ao anatin'izany repoblika faefatra izany ny malagasy miara-metana nanolotra anao ianao ihany koa fantatra fa prime ministre lefitra ny tantana ny fanajariana tany sy fampandrosoana farany teo ary izao kandida ilatsaka filoham-pirenena izay raha ianao ary ny tonga eo amin'ny toerana io inona ny mety arosonareo ny vahoaka malagasy. Misaotra nametraka ny fanontaniana. Ny voalohany indrindra aloha dia ny lara-pahamehana aminay dia ny amaranana nyity krizy lavareny eto amin'ny firenena ity ka izay zavatra rehetra ahafahantsika mamarana n'ito krizy ito izay ny tsy maintsy ohatrehana ary izay ny mazava-dehibe ny hatrehanany fifidianana ary ny tanana ny rehetrarehetra ho tonga hiatrika an'io fifidianana io ary izay koa ny antony ny orotsahanay amaranana n'ity krizy ity. Tsaro marina fa nandritra ny fotoana maro dia fa tady fanovana amin'ny firenentsika nanomboka hatrany amin'ny 70 hatramin'ny 9 fanovana izay tsy nitera-bokatsoa hatramin'izay matoa mbola tafidina an-dalambe foana ny vahoaka ka dia isan'ny vaindohan-draha zany aminay manomboka izao dia ny fanohizana ny fanovana ny eritreretin'ny vahoaka tiano tanterahana tamin'ity firenena ity nefa tsy mety tanteraka. Inona moa izay fanovana katsahany vahoaka malagasy zay dia ny mba samy ahafahan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy migioka ny tombontsoa tokony ho azo amin'ity firenena ity ary mametraka zany fanjakana afaka hiaro ny vahoaka malagasy anampy ny vahoaka malagasy fa indrindra anosika ny vahoaka malagasy makany amin'ny fandrosoana ka dia ny vaindohan-draha dia ny fametrahana n'izay fanjakana mia sy mahatsapa fa Madagasikara aloha no lara-pahamehana amintsika menakavy ary eo anatin'izay dia ampanjakana tanteraka ny fahalalahana indrindra ny fiarovana ny tombontsoa ny tsirairay avy fa raha ohatra tombontsoa ny antokon'olona na ny vondron'olona na olo-tokana izay foana no miteraka ny korotana teto amintsika ary ny fanjakana dia tokony fanjakana ray aman-dreny mametraka mazava tsara an'izay fiarovana ny vahoaka sy ny ponina ho aminy amin'ny lafiny rehetrarehetra na io vahoaka tsotra na io mpandraharaha fa indrindra ny tanora izay ho avy nyity firenena ity mba tokony ahafantatra amin'izay ary ezahanay ny mametraka ny rafitra rehetrarehetra ahafahan'ny tanora mba mandray tanana no avy nyity firenena ity. Inona moa ny ahafahany mandray tanana ao anatin'izany dia ny fijerena manokana ny resaka ny fanabeazana satria io fanabeazana io dia io no antoko ny fampandrosoana ary fitoviana
eo amin'ny samy mpiray tanindrazana ka dia ny fanabeazana zany dia isan'ny laham-pahamehana ihany koa ao anatiny eo satria dia mahita faisana ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny olafiny fanabeazana io ary betsaka ary fantatritsika ny ankizy miala tandarana tsy afaka nanohy ny fianarana fa betsaka ihany koa ny tsy tafiditra fianarana no ny antony maro samihafa indrindra ny tsy fampiny ny vola miditra amin'ny tsirairay aby ka amin'izay vola miditra izay a dia mazava ho azy fa raha ohatra ka sy vitatsika mampisokatra ny firenena ka ezahana ihany koa no mijery na ireo mpandraraha eto toerana na avy any ivelany mba tokony afaka mampiasa vola eto amin'ny firenena mangarahara ary malalaka ary izay fahalalahana izay no ahafahany mamokatra arena mamokatra asa ho an'ireo izay andalo fampianarana nahita fanabeazana kanefa ny matetika tsy mahita vokany amin'izay asa izay koa rehefa avy eo fa dia tokony miditra amin'ny sehatry ny asa izy dia afaka mivelona tanteraka amin'izay asa ivelomana izay fa mba ahafahana manatanteraka an'izany tokony manao ny anjara asany mazava tsara ny fanjakana dia izany hoe tsy manao mizana tsindrinila ka mikasika an'izay mizana tsindrinila izay dia ny fitsarana dia isan'ny manana didy lehibe amerenana ny fampitokisana na amin'ny vahoaka sy ny fanjakana na amin'ny samy vahoaka fa na amin'ireo mpandraraha ihany koa sy ny fanjakana satria ianao raha eritreritra morona asa ahitondra vola na piasa vola na teratany na vahiny dia mazava ho azy ihany koa zany raha misy fitsarana mitanila dia ho sarotra ny ahafahanao mahatoky ny ampiasa vola eto amin'ny firenena ka morona asa ho an'ny tanora sy ho an'ny voaka malagasy zay mba hiteraka arena ka ny tanjonay dia mba hivadika amin'izay ny taremarika manomboko izao mba tsy ny 20 isanjaton'ny malagasy no antra fa mba ny 20 isanjaton'ny malagasy indray mba manan-karena dia mba ny valo no mba mahantra ao anatiny eo ary raha ohatra moa sitrapon'Andriamanitra dia tokony tsy hisy tsony zany fa tokony mba samy manany anjara masoandro ny daolony tsirairay avy zay ny azy zay zany ny fandarana asany rehefa ho avy izy eo amin'izany toerana mahafiloham-pirenena eto Madagasikara izany andriamato David Soandriparany raha David Soandriparany ianao dia efa fantatra ihany koa teo amin'ny tontolon'ny politika malagasy efa ministra ny fanabeazana ianao fahiny ary efa ministra ny fitantanam-bola ihany koa izany hoe mahalalina bebe kokoa ny toekareny ty Madagasikara ity latsaka ianao natolotry ny FFF amin'izao fotoana izao ao anatin'ny filatsahako fidiana ho filoham-pirenena inona zany no mety ho fandarana asa na lara-pahamehana bebe kokoa ho anao ho an'izany vahoaka malagasy izany izay miandrandra fivoarana amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha faly miaraba ihany koa ny namana kandida ajo andrena Arivelo miaraka amin'ny fampitafatafa eto ary manatitra ny arahaba ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpijery inona no fandarasanao ianao za tsy manana fandarana asa fa ny FFF na ny antoko izay manolotra no namola vola ny fandarana asa ary zaho no anatanteraka n'izany fandarana asa zany raha mitarika ny firenena tsy verenana intsony mba ny antony mahatonga ny firenentsika ao anatin'izao savoritaka sy ao anatin'izao atao hoe fahantrana sy zava-manahirana zao raha hitanisan'izany sika dia ho lany ny andro dia hifanometsiny dia tsy hitondra vahaolana velively zany fa ny zavatra tokony hojerena kosa dia hoe afaka manao inona moa tsika malagasy amin'ity firenentsika ity ary dia zay no nanainga ny firaisam-pirenena ho an'ny fafana sy ny fandrosoana nandinitika tsara ny tantaran'ny firenena ary ny hevitra ny hoe atraiza ary inona ny zavatra azo atao ho fampandrosoana n'ity firenena ity ho fanatsarana indrindraindrindra ny fiainan'ny tsirairay eto amin'ity Madagasikara malalatsika ity ka rehefa izay no heverina dia misy sehatrasa lehibe zay tsy maintsy tanterahana eo aloha ny fampitoniana ny tontolo dako hoe ara-pitantanana sy ara-politika eto Madagasikara zay zany ny sehatrasa lehibe anankiray ao anatin'izany ny fandripahalemana ao anatin'izany ny fandaminana indray sy ny fampahafantarana ny rehetra hoe izy moa no manao inona aiza ny fahefan'ny tsirairay ato anatin'ity firenena ity ahoana ny adidy amanandraikitry ny mpitondra
sy ny mpanohitra sy zay tsy mitovy hevitra aminy. Ahoana ny fomba filazan-kevitra sy fandiniana ny asa fampandrosoana eto amin'ity fireneny ity. Zany rehetra zany a tokony hisy fitoniana ka tafiditra ao anatin'izany ny fampihavanana, hiezaka fampihavanana, ny ezaka rehetra zay ahatonga ny malagasy mba hiara-ibanjina am'izay ny fampandrosoana fa tsy hiady lava sy anao sanatria zany valalakarona tahaka an'izao zava misy iainantsika izao. Lehibe io satria tsy misy programme anasa ho tanteraka eto raha mbola tsy misy ny fitoniana ara-politika sy eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ny zavatra faharoa setrasa lehibe zay hitondrany ny FFF ny heviny sy everiny fa tokony ho ampiarina eto amin'ny firenena ho fampandrosoana azy dia ny fitsinjaram-pahefana. Fitsinjaram-pahefana zay tsy atao ho zavatra ambara fotsiny tahaka an'izay nisy hatramin'izay fa ampiarina amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra ny fotony. Ary anisan'izany ny fananganana antokon-draharaha anankiray mihitsy izay hamolavola olona afaka hitantana any fotony. Zany hoe fonctionnaire n'ireny vondrona hitsinjaram-pahefana rehetra ireny. Anisan'ny anankiray izay tokony ho atao zany satria na inona eritreretina raha tsy miainga avy an'ny fotony fampandrosoana eto Madagasikara, miainga avy an'ny fotony ny fandraisana andraikitra dia zava-poana ihany zany hoe Madagasikara tena mandroso izany. Ny fahatelo dia ny fitsinjarana aradrariny, ny fitsinjarana amin'ny fahamarinana ny harem-pirenena sy ny vokatry ny asany tsirairay avy. Zany koa ny sedrasa lehibe anankiray tsy maintsy apetraka satria ireo tsy fahamarinana sy ireo fitanilana samihafa teo amin'ny fitsinjarana na reny ty fireneny ity, na teo amin'ny faritra samihafa teto Madagasikara zany, na teo am'izay hoe iza ny tena miasa eto amin'ity fireneny ity ka tokony mba handray ny valinasany araky ny tokony ho izy hanatsarany ny fiainany sy ny mpiarabelona aminy, reny rehetrarehetra reny de tsy maintsy amboarina sy avozina. Ny feny zay rehetra zay koa de ny tany tandalana tsy maintsy averina eto amin'ity fireneny ity. Ny tany tandalana dia ny fahafantaran'ny malagasy tsirairay avy hoe inona mono zony ary inona no adidiny eo am'izany fametrahana ny tany tandalana zany. Manahoana ny lalàna rehetra eo amin'ny lafin-javatra maro samihafa, eo amin'ny fitantanana ny raha-panjakana, eo amin'ny fahafahany olo-pirenena tsirairay avy, eo amin'ny zoniny tsirairay. Zany rehetra zany tokony ho fantarina ary tokony ho amafisina de ho amafisina sy atsaraina ny fomba fiasan'ireny. Ary ny farany dia ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zay kitro ifaharan'ny firenentsika. Tsy afaka ifaninana amin'ny indostrie efa any ivelantsika ka hiezaka ifaninana amin'ny mpanao tomobile na ordinateur na zavatra tahaka an'izany, fa io no hany lalana anankiray azotsika mifaninana ary mbola ananatsika ataoko hoe hery be dehibe sy otrikairena be dehibe. Ka izany koa moa dia mifanojo tsara amin'ny hoe mitombo zay tsisy ny mponina am'izao fotoana zao eto ambonin'ny tany ary tsy aharaka ny sakafo atsoatsy. De zany rehetrarehetra zany no atonga hoe anisan'ny lehibe ny tontolo ambany. Raha izay hevitra reo mirahalahy zay samy manana ny hevitra hitovizana tao anatiny ny fampandrosoana ny Madagasikara. Am'izao fotoana izao telo amin'ny 50 taona teorian'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sika efa maro ny fandimby teo ary samy milaza ny anatsara ny ty Madagasikara ity avokoa. Matetika ny teny ohatr'izay mora fa ny manatateraka azy ny sarotra. Ahoana raha zany ny fomba nataterahanareo an'izay fandaranasa izay hoe napetrapetraka mba ho an'ny vahoaka malagasy izay, satria raha tsisy ny oentimanana nataterahana izay mety tsy ho tanteraka izay. Ahoana ny mety hoe efa misy ve zany ny lamina matipaika any ambadika any mipaikady tokony ho raisina ho anareo mirahalahy mba hitondrana ny ty fireneny ty any amin'ny lalana tokony aleny atongavana any amin'le fampandrosoana izay ndraisanareo mirahalahy teo. Aleo ngamba ny atao amin'ny akaviako indray ny mamaly voalohany. Sotra indrindra satria zay tokoa nge no raha ny hoe tanjona sy hevitra retina manasona ty fireneny samy manana dola fa ny fomba fampiarana azy zay ngamba no ataoko hoe zava-dehibe. Ny anivon'ny firaisam-pirenena ao any fafana sy ny fandrosoana rehefa milazany hoe isy izany fandripahalemana zany satria zany ny tena lahara-pahamehana amin'ny rehetra eto Madagasikara. Zany hoe fitandrona ny fandripahalemana zany famemanana paikady mazava. Misy mihitsy andro mazava tomboka amin'ny ny fanjakana, fitondrana ny fanjakana amin'ny mahavoan'ny repoblika. De misy tekaro mazava zany
ao anatin'izany a ny fijerena ny fanapahaliahana indray na ny olona na ny fitaovana na ny oeti-manana any amin'ny sehatra zay tena mila izany eo amin'ny fandriam-pahalema. Ny fanamafisana ireo sy ny fampitaovana ireo sehatra sapanaramaso ireo sapandrara zay manapateraky ny filaminana eto amin'ny firenena raha risan'izany ny fitsarana ao anatin'izany fitsarana fa tsy ny polisy sy ny zandary mila ihany. Eo anatin'izany ihany koa ny fijerena oeti-manana vaovao. Raha mijery fotsiny zao izao dia na ny atao hoe carburant na ny solika zay ampiasaina manerana ny administration eto Madagasikara misy be azo alaina tsara afindra makany am'izany hoe mba hitsinjovana ny fandriam-pahaleman'izany. Zavatra vitsivitsy reo fa misy maromaro azo ambara fa sao de ho lava loatra lisy. Raha milaza izay hoe misy ny fitsinjarana aradrariny ny aren'ity firenena ity sy ny fitantanana izany ao anatin'ny fahamarinana dia mazava tsara ny hevitra ny amin'izany. Tsy maintsy iverenantsika daholo aloha ny jerena ireo fifanarahana samihafa zay natao ny fitara-panjakana ny fandiny tsisy fanomezantsiny hafa manomboka fa raha izay dia manana tanjona mazava amin'izany fampiasana ny aren'ny firenena izany dia izay zavatra tsy maintsy fatao ary indrindrindrindra mba ho fantarina marina amin'izay ary ampafantarina ny vahoaka rehetra hoe inona marina moa zany arena ananatsika eto Madagasikara zany fa onoono dia ny vahiny no mahafantatra an'izany fa tsika malagasy tsy mahafantatra hoe solika firy marina moa misy eto vy firy marina misy eto sy ny sisa fa dia onoono fotsiny resahana dia manjary tsy mety ny fomba hitantanana ny raharaha misy zany ireo programme anasany am'izay ny amin'ny tontolo ambany vohitra manokana satria ho lava raha ohatra tany saiky daholo ny amin'ny zavatra rehetra dia ny amin'ny tontolo ambany vohitra manokana dia amoraina vetrany ny fahafahan'ny tantsaha sy ny mpamokatra mahazo ireo zezika ireo mahasoly tsy maintsy miditra am'izany isika ary fanjakana aloha ny tsy maintsy mandray andraikitra ao anatin'ny fotoana mety ho voafetra tsy maintsy mandray andraikitra vetrany mba hanamaivanana ny fahazahoan'ny tantsaha ireny masoboly sy zezika ireny ary fitaovana samihafa zay ampiasaina eny ambanivohitra fa ao dia ao indrindra koa ny famerenana aingana daingana amin'ny laoniny ny fotodrafitrasa eny ambanivohitra zay potika tanteraka ao reny tohadrano reny ao reny lakan-drano reny ao ireo atao hoe lalana tokony amoahana ny vokatra ny amin'ireny sehatra amin'ny toerana zay manana vokatra be deaibe sady hiteraka asa ireny no hiteraka ihany koa fientanana vaovao indray amin'ny tontolo ambanivohitra izay miankina amin'ireny fotodrafitrasa eny ambanivohitra. Eo ihany koa ny fanamaivanana vetrany ny zanabola eny amin'ireny fampindramam-bola madinika ireny sy paikady mazava zany na ny atao hoe refinancement n'ireny microfinance reny verina tsara izy ireny refinancement mivantana any amin'ny banque centrale na amin'ny any ampitako maninona moa azahoana mapita avetrany hitahany zanabola ary ao anatin'izany dia hoetsehana ny tahiry samihafa eny anivon'ireny orinasa mpanjakana fiantohana mpanjakana tahaka ny banky sy ny sisa ireny mba ao anatin'ny fotoana voafetra koa amaivanina aloha ny famerenan'ireny tantsaha ireny ny volany amin'ireny otiva sy ny microfinance samihafa ireny reo ngamba tsy azo ifalaparana moa ny fotoana fa anisan'ny zavatra mazava ary tonga dia azo tanterahana zay apetraka eo anatin'ny programme anazy zay ny anazy anandriamato azo andrenena rivelo voalazanao teo fa hoeza manafamadika ilay isa roa misy folo isanjato ny fantrana mba tsy zay tsony ny mahantra fa ny valo isanjato fampandrosony zay inona no mety hoe efa vinavinana asa paikady efa matypaika efa mipetrapetraka am'izao fotoana izao mba ahafahana manatanteraka ilay laminasa zay napetraka ao atolotrao ny vahoaka malagasy efa nambaranao teo misaotranao namerina n'ilay fanontaniana tonga de toizako angamba ny fanazavana zay efa nomeko teo mikasika n'ilay programme anazy ny tena moa vo avy tompona andraikitra teo araky ny voalazanao dia ny anay ny zava-dehibe dia ny fametrahana zavatra maharitra ho an'ny firenena ka ny fanoizana zay asa napetraka maharitra ho an'ny firenena zay no afahana mamadika malaky ary mamarana aingana ity kristy araky ny lazaiko teo androany aloha zany dia efa betsaka ireo ataoko hoe
fototra efa napetraka raha mikasika ny fampandrosoana ifotony zay nendriky etanay tamin'ny maha-prime ministre lefitra anay raha raisiko manokana fotsiny ny araky ny voalazako teo hoe tokony tsy hisy tsony ny mizanona tsindrinila dia fantatritsika fa amin'izao fotoana izao dia efa tafatsangana ary efa miasa tsara ny fond de développement local i dia sarotady aminay satria amin'ny mabe ny tanàna ny tenako teo aloha dia isany tsy siny fampandrosoana teto amin'ny firenena ny tsy mba hafahany be ny tanàna ny amin'ny tany lavitra andrina any mba mahazo zay anjara masoandro ny eo amin'ny tetika fampandrosoana efa natsangana io ary efa mandeha amin'izao fotoana izao tsy ny andrasana mpamatsy vola ary efa miodina tanteraka ny tanjona dia rehefa misy famatsim-bola manomboka izao tonga eto amin'ny firenena dia azo ampidirina tanteraka amin'ny fond développement local dia hozaraina mitovy ho an'ny commune sy ny faritra eran'ny Madagasikara mba hisiny zay fampandrosoana mirindro zay ary afaka mifameno moa ary ny tanjona dia ampandroson'ny firenena dia araky ny voalaza sotra ny namana Davidson teo satria na ny fametrahana ny tompona andraikitra ny fotony arany dia voalaza ny lalam-panorenana ny atao hoe fonctionnaire territoriaux zay vinavinanasa ny candidat hafa dia izay efa nametraka ny Institut national du développement local zay amolavola ny fonctionnaire territoriaux zay efa mandeha amintsika amin'ny teny zao zany hoe tetikasa zay hoentinay ao arina ny fifidianana dia tetikasa no heverinay fa tonga dia azo ampiarina union ary nametrahanay fototra miroso makany amin'izany tetikasa zany dia anisan'izany ireo voalazo ireo momba ny fampandrosoana ifotony zay antoka voalohany indrindrany amin'ny fampandrosoana ty fireneny ty mazava ho azy fa ny tanjona dia hanomezana andraikitra bebe kokoa ary betsaka arak'izay azo atao ny tompony andraikitra eny amin'ny commune sy eny amin'ny faritra zay le fitsinjaram-pahefana ary tsy fitanilana tokony hipetraka eto amin'ny firenena tsy mety tsony ny vangongon'ny fahefana ty amin'ny renivohitra fa zaraina any amin'izy ireo mba hafahany ko mivelatra amin'izay asa fampandrosoana zay satria rehefa mandeha mivantana any amin'ny vahoaka le famatsim-bola dia mazava ho azy izy no migoka azy voalohany izy no mahazo tombotsoa voalohany fa ny zavatra nisy hatramin'izay mantsy dia tonga ny famatsim-bola ty amin'ny fanjakana dia ny fanjakana no misafidy zay tia no ampiana ao anatiny eo dia zay rafitra zay no tianay hovahana ary nametrahana nireo fafototra reo rafitra efa misy amin'izao fotoana izao reo masehaka zavatra marobe reo satria isany omena andraikitra lehibe ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana mba ho tena tompona andraikitra marina ary tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny faritra misy azy na io amin'ny lafiny fandriam-pahalemana na io amin'ny lafiny ara-ekonomika na io amin'ny lafiny fampianarana na io amin'ny lafiny ara-pahasalamana fa ny anjaran'ny fanjakana dia mametraka n'izay rafitra ahafahany rehetrarehetra miaina ampahalalahanyzay ary mandray indrindraindrindra ataoko hoe andraikitra maharitra eo amin'ny firenena mila mivoaka amin'ny krizy ho iaho tsika teo tsy afaka miandry elatsony ny vahoaka malagasy ary zay ny nametrahanay programme anasa zay hita ao amin'ny tranokalan'ny candidat mandritra ny 5 taona zay maika anafahana aloha nireo firen'ny vahoaka malagasy tafiditra ny fahasairanana tanteraka amin'izao dia isan'ny ezaka napetrakay ary efa volavolaina amin'izao ary ezahana ny mba hitoizany rehefa avy eo ihany koa ho an'izay filohalany rehetrarehetra eo ny irinay moa dia ny tenanay dia ny amoronana asa faran'izay aingana na io asa tanamaro na io asa lehibe ho an'ny eto amin'ny firenena mba hafahana ny tsinjara aingana ny vola miditra eto dia hafahany rehetrarehetra miaina faran'izay aingana satria ny zava-misy any amin'izao fotoana izao ny teknisianina rehetrarehetra milazy ny hoe voafeny vidiny vary voafeny ny lafiny macroéconomique mariny zany fa ho an'ny vahoaka malagasy tsy midika nininy zany rehefa miena ny vary eo ambiliany io ny anazy ny macroéconomie zany hoe rehefa betsaka ny vary eo amin'ny vilia misy ny loka dia amin'izay fotoana zay mandeha zany any fiainany fa raha ohatra chiffre na taremarika anao voakany foana tsy midika nininina aminy zay dia zay no mahatonga anay ny hoe tsy maintsy mila asa malaky ao arinan'io teteza mity io ary isan'ny tetikasa napetraka
ny fananganana reo fotodrafitrasa lehibe zay efa tazanareo efa nisy ny atomboka ary afaka ampitomboana bebe kokoa rehefa miverina ny fampatokisana eo amina fanjakana tena maropototra sy azo itokisana manaja lalàna sy ny mpamatsy vola na anatiny na ivelany ary amin'izay fotoana zay ny tena zavatra lehibe indrindra dia tokony omentsika avahana araky ny nanomezana avahana ny vonim-paritra tsinjara-pahefana no omena ivahana bebe kokoa ny mpandrarah malagasy mba morona asa mba morona arena satria aminay tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy ny mpandrarah ao anatin'le firenena no mahazo vahana malalaka amin'ny fiasany ary indrindra afaka mandrarah ao anatin'ny lalàna voafehy tsara ka ireo no afahana mamorona asa aingana ary mamorona arena aingana afahantsika mandinika lavidavitra kokoa aloha ho an'ny firenena. Zay ny hevitry izy mirahalahy zay ny ray amin'izy ireo moa zany everitsika fa ny ray amin'izy ireo nitondra nyity Madagasikara ty aorina kely ao samy manana ny lara-pamena manana ihany koa ny endrika hitondrany zany lara-pamena zany raha tonga ny fotoana ka ho avy eo amin'izany toerany filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny repoblika fahefatra izany izy ireo amrantsika azy efa ray minitra sisa so dia misy teny farany ny ray iza ny teny aloha ray minitra sisa 30 seconde ny amarana anazy angamba dia misaotra ny namana ministra Radavidson niatrika ny vahoaka malagasy niaraka amin'ny tenako teto mirary azy ko mba ho tafitatra amin'ny fagany sy ireo namana hafa 20 amin'ity faninanana masiny ity ary miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony hiatrika eo anatin'ny filaminana ny fifidianana ary indrindra mba samy atsapa fa Madagasikara no tompon'ny fandresena voalohany indrindra aloha amin'ny 25 volana Oktobra ary mbola andresy lavidavitra kokoa izy raha mandrotsaka ny vato ny ajo andray ny Anarivelo ianareo larana fahaenina mankasitraka toko. Ny azo ambara dia ny hoe nisy ny sorodalana misy ny programan'asa fa ny toetsaina ny sotoavina sy ny da hoe fitsipitondratena anatanterahana azy angamba ny veriky fa tsara hojerena eo amin'ny kandida rehetra. Zahay dia mijoro mba hisin'ny fahamarinana amin'izay eo amin'ny fitantanana n'ity firenena ity. Zahay dia mijoro mba hisy tena fampiraisana amin'izay eto amin'ity firenena ity. Izahay dia mijoro mba tena hisy fampandrosoana amin'izay ny faritra rehetra sy ny olona rehetra eto Madagasikara. Lalana mety heverina ho sarotro zany, mety heverina ho mavesatra zany kanefa raha tena miasika malagasy ary raha samy tsy mifanao mijery arinatavitsika malagasy fa samy maka ny andraikiny avy dia handroso ty Madagasikara ty ka na iza tonga eo ka manao ny fahamarinana manao ny fahitsiny sy mijery ny rariny sy nitsiny amin'ny fitantanany firenena dia verina fa zay ny fandresena ialany Madagasikara ao anatin'izao zavatra manahirana azy zao ary dia manainga atsika ny FFF manana programme anasa manana zany fitsipitondrateny zany raha sitraka ao hitondra ny firenena izahay dia arotsay ny vato numéro 5 dia hiarakysika hanandratra ny Madagasikara. Ankasitrahany ianareo mirahalahy zay samy mpifaninana hiatrika ny fifidianana eo ao amin'ny filoham-pirenena malagasy ao anatin'ny repoblika fahefatra ray amin'izy mirahalahy ireo raha ray amin'izy mirahalahy ireo zany no tonga eo amin'izay toerana izay dia efa fantatsika vahoaka nanaraka ny televiziona malagasy fa manana ny fandaranasany izy mirahalahy ireo ankasitrahana ihany koa sika rehetrarehetra tany tokatrano tany ankasitrahana ihany koa ny teknisianina tamin'izao ariva izao tao anatiny izay fampiresahana teo Andriamato Radavidson Andreparany Benjamin sy Andriamato Azo Andray Anarivelo izay candidat ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Mametraka veloma mandram-peona tokolasy tokolavy.